Izay ny amin'ny fanomariana androany teny amin'ny kafetariana ny lapan'ny fitsarana nosy kosa ny fankalazana ny fadimy taona ny jorony ny fikambanana rojo ny afantarantsika azy moa dia ny hoe roy omeny Jesoa ny olony toy izao ny akombavao mahakasika izay. Fotoana lehibe ho an'ny fikambanana rojo na roy omeny Jesoa Kristy ny olony na réseau ouvert par Jésus pour ses œuvres ny fotoana androany. Fotoana ankalazana ny fahadimy taona ny joroany zany fikambanana zany raha dimy taona lasa tany amin'ny Nosy Behelville tao Ajamanjary zany no fitsika Ajamanjary no nanorenana an'izany fikambanana zany dia mahatratra dimy taona izy ankehitriny ary izay no marihana androany avy amin'ny alalan'ny fametrahana ireo label izay nomeny ny fikambanana rojo ho an'ny vokatra ao zany misy tately sy vary lava, ao misy ny samsoa, ao misy ny cloche électronique, ao ihany koa ny bungalow izay nataony vondrona fototra laika ao amin'ny FJKM Gady Fotsy any Ranomafana izay afaka nanampi bungalow fandraisam-bahiny afaka nanampiana zany ny fiveloman'ny mpitandrinany dia ireo zavatra dimy ireo zany no natao ho fankalazana n'izany fahadimy taona zany. Ao zany dia misy ihany koa ny androany ny fanaovatsy ny iarahana amin'ny fiarahamonim-pirenena zany na ny consortium national pour la participation citoyenne ary ny farany moa zany dia ny anankiray dia tanana ny amin'ny dimy taona ho avy dia ny fananganana centre de formation ho an'ny fikambanana rojo